Miriela no anarako. 17 taona zao ary misy fanahy tao anaty moara mibaiko ny vatako. Tamin'ny voalohany tsisy tadidiko izay nitondrany ahy fa izao aho avelany mijery izay rehetra ataonay. Misy fotoana ary tsy tsapako mihitsy izay tsapany. Ny amin'ny no atahorako ataony amiko kanefa izao aho manomboka mieritreritra fa mety tsara fanahy ihany masy miangaly. Ny fahatsapakan'izany koa anefa vao maika mampatahotra ahy. Ny alin'iny izay niala teo amin'ny liny iny dia hitako fa nanaraka ireo andihana lehilahy namangy tao amin'ny ranto. Raha ny fijeriko azy dia ilay lehilahy ngeda indrindra tamin'izy ireo ny mpitarika ary ny sasany manaraka fotsiny. Kanefa ireto manaraka ireto kosa azo ambaniana fa mamoaka hery manome fahatezerana sy fahatahorana kely amin'ny masy miangaly ihany. Dia tonga tena amina toerana iray ento-marintondry zareo ka dia tafiditra ohatran'ny indray mpimaso izay sy masy miangaly tao anatin'ilay tokotanin'ilay trano. Tsy nisy dikany akory ilay tamboho nisy otiany masy miangaly azy. Teo amin'ny varavarankely izay no nitazana nresaka izy ireo. Arak'izay efa planintsika na sarotra ary na nalan'izy dia vitantsika ihany zany. Itsika tsy manana toerana ho an'izay olona tsy manaraka ny sitrapontsika, tsy manana toerana ho an'ny olona tsy manaraka ny baikontsika. Rehefa tonga baiko manatanteraka no anjarantsika fa tsy itsika indray no anontany hoe ino no antony. Eny lehibe. Efa vory daholo zao ny zavatra rehetra ilaina anatanterantsika ilay planiny. Tsisy afaka anankanantsika intsony izao satria efa lasan'izay tsy fahombiazana rehetra. Zafady lehibe. Tsy hoe zany mampisy ayay amintsika fa raha araka ny henoko dia ohatran'ny lisy ingeny maty fa masy miangaly ohatra mbola tavaverina anaty moara. Zao hoe aza mihaino an'izany nareo fa tsy marina izany fa izaho zao mihitsy no nanapotika ilay moara. Tsy ahavita anankana antsika intsony na ilisy na masy miangaly. Henon'lahy zany beloha. Eny ary lehibe fa iza moa zany tsy anaiky anao afaka 3 volana dia ho tonga ny 2 volana. Noho izany tsy mahanazoano atsoina intsony tsika. Ilaiko daholo ny fangaron'ny zavatra natotosana an'io. Isika ane lehibe anatin'ny fikambanana tena matanjaka indrindra eto Madagasikara. Tonga dia azontsika daholo sy ilaitsika. Tsy akoa ny sampana matanjaka indrindra ao anatiny ao. Na ireny mpanao politika ireny ary ange tsy asakana antsika izany. Marina sa tsy marina? Marina! Zay no tiako eno. Efa ela no voafaritra ny fanahin'ny Masonoro. Afaka 3 volana izy dia voavoa amin'izany. Ho tonga ilay mpanjaka fahiny hanome fahalalana tsy manam-pahataperana ho antsika. Mifalia nareo rahalahy fa eto maritona ihany no manana izany fahasoavana andray azy izany. Fa mavan'olantsika tokoa ve izany famerenana Masonoro izany? Indray ela. Aza manahy ianareo hoe fa oviana moa izany efa nandainga taminareo. Firy taminareo reo no ohatr'izao vao nahita. Inona no tsy anananareo amin'izao? Elahy io rivo. Mpampianatra kely nandray karama kely elahy no nahita. Izao elahy efa mpampianatra mpikaroka tadavina indrindra eto Madagasikara. Matokisinareo ahy fa ny fahamoazana Masonoro mira vandrosonoa atsika. Mpamosavy elisany. Ary zany no nahatafita ny lisana ohatr'izao. Elahy io rofetra. Raha tsy nahita elahy mbola mivarotra ny asa tanana lahy teny amin'ny sisina Analakely. Ary en'la tsara ny lanjany zany. Inona daholo izany resaka izany? Misy tia Masonoro. Tsisy mirara. Tena tsy haiko fa raha ny fahalalako ny resaka zareo dia hoe efa maty izany io Masonoro io dia ho averin'ny zareo. Le Artura no miteny fa amin'ny fahalalana azy ireo hono io. Kanefa mbola izany. Dia Artura moa ilay pastera amin'ny fiangonana? Azo lazaina ohatran'izany. Dia inona zany anaran'ilay fikambanana misy andry zareo? Tsy haiko kifa izay foana no veriny fa ny fehany dia hoe raha tsisy anazy ny gropy dia tsisy staff. Izy zany no mitady sponsy. Afaka 3 volana moa dia 10 volana. Dia inona nataondry zareo amin'izany? Tena tsy haiko izay tena tanjony zareo amin'izany nefa. Tsy haiko mazava tsara ilay moa amin'ny Masonoro ve sa asa? Fa inona ihany zany no tena indri? Mpamosavy daholo zareo. Zay zany ifandraisan'izy ireo. Lisy mpamosavy, zareo koa mpamosavy. Dia mitendry hoe tezitra foana masy miangaly mijery andry zareo. Tena problema be le izy. Tiako ialana izao Way, efa haiko marina ny fomba nariana le moara. Namaky chapitre tamin'ilay boky tamin'ny alalohan'ny atory. Fa nikarako teto am-baravarankely ndringy enjana be mihitsy alle. So tonga teo ry mamanareo ka anontany hoe aiza indri? Zany mba vaovao tsara. Dia inona atao amin'ilay izy? Mila hotana fady hono le. Mila kisoa.
so everindrifako sofoana rehefa manota fady. Fa inona indray ary? Mila miositra mena kosa indri mandritra ny alina ray manontolo dia alohan'ny atoro mamaky an'ity. Aiza moa le boky teo? Ty. Ve tsotra kely. Dia aiza nahitana an'izany mena kosa izany? Tiako. Vidiana angambany. Eny an-tsena mety misy. Inona indray ny andrasana? Andao hividy an'izany? Aloha, tsy maintsy raha toandro fa andao aloha andeha hianatra. Way, tena saika adimiko mihitsy izany resaka fianarana izany. Andeha hanao dosy aloha kia. Lina, ino le olona? Olona izy? Arthur. Arthur? Arthur izy andray? Le nitantarako hoe lehibe ny fikambanana. Le nijerenay sy maintsy miangaly alina e. Mijanona alohan'ny fianarana io fiarany dia izy io mijoro. Io kiksan'le gropy. Ie. Ary manao inona ty? Tsy haiko fa ina izy iny. Mangovotra be kiny tanako fa tezitra angamba masy miangaly a. Aza mijery aloha ndry. Ndahoantsika ivory daholo eo amin'ny grande salle e. Fa misy inona kia? Ndao ariditra ivory aloha e. Faly miaravantsika rehetra indray amin'izao andro izao. Manantena fa mandeha tsara daholo ny fianarantsika rehetra. Misy vaovao tsara lazaiko anareo satria nahazo olona mpanao soa ny fianarantsika eto Maritona. Tsy izy izany fa Monsieur Arthur. Izy dia vonina hanome latabatra sy seza ho an'ny kilasy tena mila an'izany. Dia tsy izay ihany koa fa mahazo internet koa tsika eto amin'ny sekoly. Dia Monsieur Arthur daholo moa miantoka an'izany. Misy olona miteny ahy hoe ny fanampianany hafa dia ampitsikina. Izay no natongavaka taminareo izao. Izara fanina sy tsikitsiky ho anareo e. Fa tsy izara kabary akory. Ka misaotra anareo mpianatra rehetra izay mianatra sy manao izay atafitazy isan'andro. Mihaino ihany sika e. Makasitaka eo. Jerendrindra ty miramiry ty. Hoe ohatr'izao foana, tsy hitako mihitsy izay tokony hakagandry. Kaleo be. Io dia efa misesy tandray miresaka amin'ny tany eo. Ary toa miresaka amin'ny Arthur. Andao hiditra hianatra aloha ka. Za zao teo avy niresaka tamin'ny tontonanay. Ndao andeha. Le mpanao asa soa teo e. Izy zany raha tsy fantatrareo. Dia tsika ho mahazavatra manokana satria misy anato. Amin'ny fotoana mampety azy. Teteny be amira hoe mpamosavy ty tantarainy tonton anay. Ndry Verlina adala. Tsy azo atao izany. Fa raha fatangamba izany hoe velona masy miangaly dia maty. Ka eny fa makaleo be miora. Ka tsy rarahiko izay atao miora na saina na izy. Fa aleo rehefa ny an-trano dia atao le izy. Fa teo afaka amin'izao olana rehetra izao kosa. Iry tsy hitahita mihitsy ianao a. Mialy lafa maika izay. Fa inona mamaky anareo e? Maika fotsiny saiko. Mbola tsy niresaka mihitsy ny antsika tahoriana an'ilay tamin'iny e. Nefa misy zavatra tiako tenenanao fa andao mba hiresaka. Mbola maika be ho azy izay fa aleo manaraka. Aza atao amin'izany moa fa mba handaso kely aloha ahy. Ndao andeha. Iry aloha ahy. Leo daholo le kanjondry dia hosory daholo vatana rehetra. Ka efa izay misy ana io ataoko io e. Zay. Ty amin'izay vakio. Inona koa ty teny ty? Izany fiteny hoe mantoga izany io. Mahatonga? Mantoga? Ve! Dia ahoana koa izao mamaky an'ity? Vakio amin'izao fotsiny. Aone!
Kirmete kirmo. Tsy takory zao hoe maninona. Ay, marary. Fa maninona? Mandoro an'ala mena kosa. Azalà sao irela. De azalana moa za e. Azalana anatinao fa mbola milanao. Azamena zandry fa toy izy. Momba azalana. Marary be daholo ky vatako rehetra. Fa azavaiko anareo daholo. Azalana fa azavaiko anareo daholo ia. Mba miangavy moa e. Mifona moa irela. Azamena zany ho andry irela fa tsy maintsy manao an'izany izy a. Ao fa velako manazava renao e. Iko mafilo be. Aza mitaraindraina ty amiko aty tsony raha misy mahazo. Zany e tsy hanao ratsy anareo e. Fa avelao anazavanareo ny rehetra fantako. Dia manapa-kevitra anareo avy eo alana avy eo sa ahoana. Zany Lina, zany irela. Avelao ahita tara.